fandaharantsika an'io dia ifampizarantsika eto sy ho fahatsiarovana manokana any mon père Julien Rakotosoa izay aumônier national ny Afafy FET nandritra ny taona maro, nandritra ny 430 taona. Raha tsaroantsika heritaona katroka tsara izao no niantson'Andriamanitra azy handray ny fialan-tsasatra mandrakizay any an-danitra. Ny marimarina koa dia tamin'ny andro tokony ho nanatanterahantsika ny fiaonam-be-pirenena na ny fankalazana ny kongresy eokaristika tokony ho nataontsika tany Antsiranana tamin'iny taona lasa iny. Ho tsahivitsika fohifohy eto izany ray aman-dreny be izany, indrindra ireo aim-panahy, lovam-panahy izay notovositsika sy noraisintsika tamin'izany ray aman-dreny be izany ary mbola iainantsika ato anivon'ny Afafy FET mandraka ankehitriny na ao amin'ny Eglizy Katolika mihitsy aza. Teny izay tsy afaka tao am-bavan'ny mon père Julien ary nampitainy tamintsika zandry ankehitriny ilay teny filamatra iainan'ny FET hoe ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo zary aina. Izy nandrafitra ireo teny anankitelo ireo mba hoentina miaina anehoana ny finoana izay hamantarana ny misterin'ny fanavotany kristiantsika. Tsy izy akory ny namorona ny teny tonga nofo, namorona ireo teny ireo fa ny fanambarana azy ireo mba ho tena teny filamatra tsy maty am-bavan'ny mpino kristianina, indrindra ho antsika Afafy FET. Raha tsaroantsika tamin'iny fahazato taona iny dia io no nataontsika teny fanevan'ny fahazato taona, ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo zary aina. Manambara ho isika ny misterilay Andriamanitra tokana olona telo, misterin'ny fanavotan'i Jesosy Kristy antsika, misterin'ny Eukaristia ary ny misterin'ny Paka. Ao ihany koa ilay teny manentana antsika ao amin'ny Afafy FET hoe mia Jesosy isan'andro. Inona moa io mia Jesosy isan'andro io fa fivelomana amin'ny fiainana andavanandro ny fanolorana ny andro. Io fanolorana ny andro koa dia azahoantsika teny fahatsiarovana mahafinaritra avy amin'ny mon père Julien, hoy izy hoe rehefa miaona amin'ny ankizy sy ny olona izay ifampizarany ny fanolorana ny andro. Ny fanolorana ny andro dia atao isan'andro fa tsy vita indray andro. Ny fanolorana ny andro dia atao isan'andro fa tsy vita indray andro, satria isan'andro isika dia manana andro vaovao omen'Andriamanitra antsika ka tokony atolotra antsika azy mandrakariva ny andro fiainantsika manontolo. Eo ihany koa ao anivon'ny FET ao indrindrandrindra ny sampana tsirairay ao amin'ny FET dia manana ny atao hoe hika. Hiaka zany fiarahamientan'ny mpikambana amin'ny fanehoana ny endrim-panabeazana sy ny aim-panahy. Io hika io isan'ny sampana dia tsy iza no angadina nanana sy viana ahitantsika izany fa i mon père Julien Rakotosoa. Hafa liana an'ny ankizy rehefa manao io hika io, indrindra moa any amin'ny zandrin'ny Kristy sy ny hira kristiany. Ary eo amin'ny famaranana ny hika io dia miara-miredina ny hoe fiainana etahan'ny tompo san'andro, fiainana etahan'ny tompo san'andro, fiainana etahan'ny tompo san'andro. Amen. Ohatra ny hitantsika mihitsy père Julien mihinjakinjaka sy mifaly miaraka amin'ny ankizy eo am-panononana izany teny filamatra izany. Fa anisan'ny ahatsiarovantsika ny mon père Julien Rakotosoa ihany koa ny hira. Izy dia namorokira ihany koa teo amin'ny fiainany sy ny fanabeazany. Fa mety tsy fantatsika hoe iza moa no namorona ny hira toy izao. Hirantsika isan'andro na any am-piangonana any, aty amin'ny fikambanana, ohatra amin'ireny ny vatolampy tsy mikory. Tsaroko tsara ny tenenany azy tamiko hoe izaho izy namorona an'io ary nampiny mon père Paul Louis, efa samy lasa korazana mofomandry moa izy rahalahy ireo
ao amin'ny fikambanan'i Jesosy. Fa i mon père Julien Rakotoso namorona iny vatolampy tsy mikoro iny. Ny fiainantsika zany rehefa miorona ao amin'ny Kristy dia sahala amin'ny vatolampy mafy orona. Ao ihany koa ny hira hoe zay tena tsy le filaza indrindra ao amin'ny FET, inty aho Jesosy anara-dianao. Ireny dia fahatsiarovana navelan'ny mon père Julien Rakotoso ary mbola mibaiko ny fiainam-panahintsika. Ny amaranako azy satria betsaka mony fahatsiarovana efa raha ho tanisaintsika eto, indrindra aza raha mbola hiantso olona isika hanao fijoroana vavolombelona angamba dia boky maromaro na boky matevina mihitsy no vao afaka ilaza ny fahatsiarovana tamin'ny mon père Julien Rakotoso. Fa ny tononkalo, io tononkalo io dia anisan'ny ampitany hafatra be dia be ary navondrony ao anatin'ny boky anankiray hoe ny soa mahamanina. Ireo tononkalo rehetra nataony mifono anatra, mifono fanampianarana, mifono fanabeazana. Ka itony tononkalo anankiray ity no andeha sady amarana antsika izao fahatsiarovana azy izao, izao fifampisarana izao, ilay hoe Andriamanitra tokana olona telo fitiavana lalina mamerovero. Andriamanitra tokana olona telo fitiavana lalina olona telo ny fomba nitokana, fomba n'Andriamanitra tena manokana. Maria ilay vafidy iray, horeny zanany mandrakizay, mandray ny fanahy nahay mampiray, hanandry ny olon-drehetra ho iray. Ao amin'ny fiangonana no ahalalana, fanambana fanantenaina, no misy fiainana mahatamana, soa fanaferana fahazavana. Toava, tiava, Tibani, Tibania, Christian, Cristiano, Sanela, Vanela. Zay ary ny fampizarana nataontsika teto mikasika ny fahatsiarovantsika ny mon père Julien Rakotoso amin'ireo fahasoavana ireo lovam-panahy navelany ho antsika indrindra atao anivon'ny afafy FET ary tena nampiroborobo ny afafy FET eto amin'ny nositsika mandraka ankehitriny ary tsy teto amin'ny nositsika ihany fa nozarainy ihany koa teo amin'ny sehatra maneran-tany. Mandra-piaona indray. Oela velona ao am-potsika ne Jesosy mandrakizay afena.